Ravana malala mpifaliana ntsika miona toy zao a miara-miainy ny tenin'Andriamanitra hamaky ary ndrindra koa indray ny afatra tsara ao amin'izany. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny famitram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy zanaky ny ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Alasinainy 7 Aogositra 2020 mpanjinantsika ireo hevitra hoe mahatoky amin'ny asany mpino. Andeha riavana sy dera sy ankalazan'Andriamanitra sika. Endre tsara sady mahafinaritra raha mimpirahalahy ny miara-monina tahaka ny dililo tsara amin'ny loha izay mitsitsoroka amin'ny sombotra dia misombotsy aroana, izay mitsitsoroka amin'ny morotongotra akanjony tahaka ny andro ny herimona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra ziona fa voadidin'i Jehovah eo ny fitahiana dia fiainanao mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Raha Tompoandriamanitra aranay izy any an-danitro, misaotranao zahay fa novelominao. Menao herinandro vaovao ndraika afaka mandre ny teninao, mandray ny afatra tsara ho sakafom-panahinay koa. Mideranao zay Tompo mankalasa, izay mifinaritra anaranao masina. Ary dia mahatsiaro ny tenay koa izay molona amin'ny fahamasinanao, mpanoty izahay. Mamindraha fonay mamelany elokay. Iasa mery aminay fananao masina, amantaranay fa tena piasanao Andriamanitra izay. Ary miasa mahatoky. Aminaran'ilay Jesosy Kristy naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ravana malala, ny finainao antsika amin'ity anio ity dia ho hitantsika ao amin'ny
epistily faharoa soratan'ny paoly amin'ny korintianina. Korintianina faharoa toko voalohany ny 9:7-20 ka hatramin'ny 4:20. Mivaky toy izao aminaran'Jesosy. Koa raha mikasy izany aho, mora naoko totova aho, ary izay zavatra kasaiko, mbo kasaiko araka ny nofo fa mba naovako eny foana sy tsia foana. Fa raha matoky koa Andriamanitra, ny teninay taminareo dia tsy eny sy tsia, fa ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy, izay nitorinay teo aminareo. Dia izao Silasy ary Timoty dia tsy eny sy tsia, fa ao aminy dia eny ihany. Fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy eny, ary amin'ny alalany poa ny amen. Ho voninahitran'Andriamanitra amin'ny ataonay. Fa izay mampitoetra anay aminareo ao amin'ny Kristy sady nanositra antsika dia Andriamanitra, izay nanisy tombo-kase antsika koa ka nanome ny fanahy ho santatra ao am-pontsika. Ary izaho miantso an'Andriamanitra ho vavolombelona ny amin'ny fanahy koa, fa ny fialako nenina aminareo ihany no tsy mbola nakanesako taty Korinto. Kanefa tsy miambo ho tompon'ny finoanareo zahay, fa mpiara-miasa hampandroso ny fifalianareo satria finoana ny toeranareo. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Nofinainao antsika anio ka andrenaitsika teo, Korintianina faharoa toko voalohany ny 9:7-20. Epistily faharoa soratan'ny Paoly nanehoany amin'ny atao hoe mahatoky amin'ny asa ny mpino. Ahoana izany? Tsy miovaova hevitra. Zany ravana voalaza amin'ny 7:20-20. Eto ny apôstôly Paoly dia miresaka ny eny sy ny tsia mba anazavana ny fahatokiana amin'ny asa fanompona. Ny toetra tsy mahatoky, mirorosaina dia vokatry ny fanapa-kevitra araka ny nofo. Ny mpino izay mandeha araka ny fanahy, araka ny Galatiana 5:5-20, dia tsy mivoava hevitra eo anatrehany asa fanompona izay efa nanaovany eny. Jesosy Kristy raha nangataka anesorana amin'ny traboaka mangidy dia tsy dia mpitokisana amin'ny iraka nampanaovina azy, fa famelana an'Andriamanitra ray anio ny anatanterahany sitrapony, izany hoe ny sitrapon'Andriamanitra. Mahatoky amin'ny asa ny mpino ka dia izao makamamy fiombonana ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Izany rehefa ny 2:4-4. Falemena malaky mahazo ny mpino eo mpanantanterahana ny asa fanompona, ny fanandratantena sy ny fiheverana ho hany sy tena mahavita zavatra, hanika zari-takona ny voninahitr'Andriamanitra. Ny famerimberena amin'ny Paoly ny teny hoe isika, antsika, tsika, 2:20 dia maneho fa toe-panahy tena ilain'ny mpino ny fahaizana miara-miasa. 2:4. Fomban'Andriamanitra nanehoany hatrany amin'ny asa pahariana raha teo izany, ka tokony hananan'izay mino azy. Ny fanan'Andriamanitra, ny fanahy masina, mambomba tambonin'ny rano araka ny Genesisy 1:1-2, ary ny tenin'Andriamanitra, ilay Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo, no nahariana ny zavatra rehetra. Hoy Jaona 1:7. Raisany rehefa saina dia n'Andriamanitra ery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra ny mofinainany meno anay izay milaza fa mahatoky amin'ny asa ny mpino. Dia izy tsy miovaova hevitra sy makamamy fiombonana ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Tompo, vavaka anao izay ho an'ny firenena malagasy nametrahanao anay. Findreo izay ny amin'ny zava-misy ankehitriny. Fantatrao izany. Hiasa mahery Tompo, eto amin'ny firenenay ianao amin'ny alalan'ny fananao masina, mba anetsy ny sain'ny malagasy rehetra hanao ny marina, haibanjina anao ary hanteraka izany ampifaliana sy ampitiavana amin'ny zavatra rehetra ho fampandrosoana. Tompo, samy marary, ampinono ireo manamanjo, ampirezo ireo mahatra sahirana sy ireo zokiolona. Mesana Jesosy amin'ny adiny fialany etsy ero. Ampirezo izay amin'ny fiazakazahana isan'andro, ao ny asa fivelomana, ao ny fianarana, ao ny fikasana tsara rehetra, ao ny tokantrano. Dia mirovanay, ny vavakay dia atao eny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, ilay fanampahantra anay ny vavaka manao hoe: Rainay ho izay any an-danitra,
ao masinina ane ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany ho tahaky ny an-danitra meo ny an'io zay anina sahaza ao anay ary mamela ny eloka tahaky ny namelanay zay mieloka taminay ary aza mitonanay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Ho tanteraka aminareo ny tsodrano zay totonaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ho amin'ny havana rehetra iray finoana ny fiadanana sy ny fitiavana mba mifitokiana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny homba zay rehetra tian'i Jesosy Kristy tombontsika amin'ny fitiavana tsy mety lehibe. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.